Falimroso tokantransika tsirairay avy indray izay mpanjoy mpanaraka ny fandaharana ara-marseau eto amin'ny televiziona malagasy. Somary niala sasatra kely ny fandaharana tao anatin'ny andro vitsivitsy fa dia efa tafaverina soamantsara indray eto amin'ny televiziona malagasy ny fandaharana ara-marseau dia hiaraka eto indray isika andray ireo vahiny andray ireo mpanakanto maro samihafa. Toy ny mahazatra antsika dia vahiny roa samihafa no raisiny eto amin'ny fandaharana ara-marseau dia ny anomboantsika an'izay fandraisana vahiny izay dia zareo avy eo amin'ny fefy no raisitsika voalohany. Marobe ny tany tokantrano tany no nangataka ny mpakafy fandaharana no nangataka ny amerenana ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra iray tao amin'ny poto taratasy création, ilay taratasy potipotihana, taratasy tsy ampiasaina intsony avadika ho tonga poketra na ho tonga kitabo. Toy izay no arahantsika kosa ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana ara-marseau dia hoasainay no anaraka hatramin'ny farany indawary. Misy fiainana iray izay diavina, dia ilay fiainana iray tsy mba fantatra. Miova fotoko, miova saina, miova izao rehetra satria olom-baova. Miova fotoko, miova saina, miova izao rehetra satria olom-baova. Vahiny raisitsika voalohany atao anatin'ny fandaharana ara-marseau zareo avy eo amin'ny fefy izay ao anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny joroany izany fefy izany tokoa izy ireo, ary efa teto amin'ny fandaharana izy ireo tany ny fanokafana tany miaraba ny feno sy Silvio indray tonga so eto amin'ny fandaharana ara-marseau. Miaraba ny Sylvia dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ara-marseau any atokantranana amin'izao rasivy izao. Alohan'ny anontaniako ny vaovao peno dia tsara angamba ampatsiahivina kely indray andreo mpijery ny fandaharana ny tantara fohifohy n'izany hoe fefy izany. Ny fefy moa dia tsy zoviana amintsika fa dia chorale ny orona tamin'ny 2020 sy 2010 dia mankalaza ny fahatelopolo taona amin'ity taona 2024 izay efa hitantsika eny amin'ny eny manjery isan-karazany ainy ny hetsika lehibe izay hotanterahany fefy atsoatsy, fa dia ny orona tamin'ny 2020 sy 2010 izy dia mankalaza ny fahatelopolo taona be dia be ny hetsika izay hotanterahany fefy ao anatin'izany fahatelopolo taona izany fa ny mpikambana aloha tany ambolohany raha ny marina teo amin'ny 70 teo, fa amin'izao fotoana izao moa zany dia efa hitantsika fa nanavao fisorantananarana tamin'ity taona ity dia nahatratra 20 sy 700, dia ny eo amin'ny 500 ao zany ny mpikambana mafitsika ao anatin'izay dia amin'ny feon'ny fifoazana any moa zany dia atokopira fifoazana izy. Betsaka ny hetsika efa vita tao anatin'izay hoe fankalazana ny fahatelopolo taona izay tao anatin'ny fanokafana, misasaka ihany koa ny taona zao. Aiza ho aiza indray ara ny hetsika manaraka izay ho karakarain'ny fefy ao anatin'izay fankalazana ireo ny fahatelopolo taona izay. Miaraba ny Sylvia dia faly miaraba ny mpanaraka ny TVM
betsaka tokoa le hetsika efa nataon'ny fefy zany tamin'ity taon'ity dia misasaka izy amin'izao ary amin'ny 22 juillet ho avy izao dia anatanteraka seho anankiray goavana ao am-piangonana ao amin'ny FPVM Tanimona amin'izany amin'izay ny fefy izay anasana antsika tsirairay avy tsy misy vidividirana fa tongava maro. Amin'ny eninora le seho ao Antananarano amin'ny FPVM io tsy misy vididirana araka ny tenenin Dala Silvio teo dia manentana antsika mba hiazakazaka any tokantrano any fa misy seho mahafinaritra be io atao androany io dia tongava maro fa azo ely ianao. Inona avy ny hetsika mety ataonareo anatin'ny androany androany moa zany dia ivon'ny fankalazana efa nanomboka hatramin'ny maraina ny fitaom-pivavahana lehibe izay ao anatin'izay io fankalazana izay dia ohatran'ny karazan'ireny voka dehibe ireny fanohana ny fiangonana ny sampana fefy ao anatin'izany ivon'ny fankalazana izany dia androany hariva no atsapana lehibe zany izay fitoriana filazantsara ny tena marina satria anasana antsika rehetrarehetra le izy ary izay rehetra tonga eo dia tsisy miala maina fa mahazo reny fa na dia hoe hira efatra na telo sisa ary ny hita dia tongava fa mahazo ianao. Andao alefantsika aloha ty hira ray ty santiona ny hira izay hirainareo ihany koa androany hariva ho amin'izay tsy afaka mijery koa dia atolotra azy amin'ny fitiavana be amin'ity hira ty. Sady clip vaovao io. Zawaisilai hasambarana fatotsimbana ita fiadanapo aiza yani zato fiadanana fauriana svijaliana fatotsimbana ita fiainana aiza yani zato fitsarana fa adiady sy kidrakidrano ety efa maro ireo hetsika efa nataon'ny fefy atao anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona afaka mbola averina kely tany saina avy eo inona avy ireo vita ary inona ireo mbola hoe kasaina omanina mandritra ty taona 2024 ity. Araky ny voalaza teo aloha dia maro tokoa ireo hetsika izay efa nataon'ny sampana fefy fanokafana izay nanasana ireo mpanohana maro be dia tamin'ny 30 juin farany teo nisy an'ilay hetsika fitadiavam-bola moa izy io grand buffet zay dia maro ny olona tonga afapo faly avokoa ny rehetra ary tena isorana sy ankasitrahana ireo mpanohana rehetrarehetra arak'izay voalazan-drala Silvio zay moa dia mabetsaka izay hetsika izay fa misy koa ny hetsika izay tanterahana amin'ny Palais des Sports amin'ny 4 août izany hoe sabotsy izy io dia fanentanana antsika rehetrarehetra satria dia tsy misy ny vidim-pidirana fa tena hoe maimaim-poana ny filazantsara dia manasa anao avy dia ny tafika masina moa izay efa voalaza teo any amin'ny faritsy diana any amin'ny 21 septembre hatramin'ny 6 octobre le izy
dia efa kopatanana sahady ho anareo any amin'ny faritra avaratry ny nosy zany fa ho avy any ny fefy amin'ity taon'ity dia efa miomana daholo tsika rehetrarehetra satria isy ny fitetezam-paritra zay isaky ny isakariva amin'iny zay dia mitety toerana ray. Dia ao anatin'izay ny 20 oktobra moa zany ny famarana ny jobily lehibe fa 30 taona ny fefio ao amin'ny PVM Taninanandrano any ary anasanantsika koa mba ho tonga maro foana ao anatin'izany fifanotronana masy dia tena hoe zava-dehibe araky ny teny tompo hoe ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy dia mahafinaritra ny mifanotrona sy mifankahita amin'ireny fifanohanana indrindrindra ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Dia ao ny zaikabe iarahana amin'ny fefy nasionaly any amin'ny Carillon jeto izany any amin'ny misy toerana zay ao amin'ny ministère synthétique be io misy ny fefy rehetra manerana an'izao tontolo zao zany ho avy eo satria le fefy mantsy dia efa misy zanany efa misy zandriny zany hoe any amin'ny fiangonana maro samihafa dia misy ny manangana fefy dia reny atao hoe feon'ny fifoazana zandriny dia fionam-be national zany amin'io 27-28 oktobra io satria amin'io koa zany ny fifidianana ny birao national indray izay tantana ny fefy national mandritra ny taona manaraka. Manana ny olona rehetra raha ny artista rehetra manana ny tanjony avokoa. Ho an'ny fefy manokana inona ny tanjonareo? Ny tanjon'ny fefy moa zany dia feon'ny fifoazana dia ny torin'ny filazantsara hitona fanahin'olona maro ho any an-danitra. Arak'izay dia manatanteraka an'ireo hetsika maro be ireo foana ny fefy tsy ho fivoatery hoe fitadiavam-bola ihany fa ao anatin'izay zany dia mibahana be indrindra ny fitorinan'ny filazantsara. Arak'izay hoe hetsika fitorinan'ny filazantsara an'izay dia efa voalaza teo ambony hoe ny hetsika izay atao amin'ny palais des sports ho avy zao dia tsy misy ny vidim-pidirana fa maro ireo nanohana izay no ahafahana manatanteraka ny io hetsika io dia hisaorana sy ankasitrahana hatrany ireo mpanohana dia manasa antsika rehetrarehetra ihany koa mbola hanohana. Tsangam-bato amin'ity taona 2024 ity dia ny tanjona tratrarina zany dia anao ezaka tany lehibe izay mirefy 5000 mètres carrés ao anatin'izay hoe 20 km manodidina Antananarivo zany ny eritreretina natanterahana an'io tsangam-bato lehibe io dia eo am-pitadiavana izay tany zay ny fefy dia ao anatin'izay moa zany ny fotodrafitrasa izay atao amin'ilay izy dia ny eritreretina hoe CSP karazana dispensaire. Madiva hifarana sahady ny fiarahantsika ndresadresaka mbola hiveriny eto ihany moa ianareo amin'ny fotoana mamety azy ampatsiahy mpijery mifandarana ara-marseo ny hetsika izay ho atao hetsika lehibe izay ho atao ny faha-efatra volana aogositra dia teny farany sy fanentanana raha mpijery mifandarana. Ny tenina farany dia mifirariana isoa dia ho lasa lavitra mihitsy dia fandaharana ara-marseo eto amin'ity TVM ity ary dia manasa antsika rehetrarehetra zany ny fefy fa misy ny hetsika lehibe izay ho tanterahana anio ariva amin'ny enina ao Antaninanandrano zany fiderana izay karazany titrandry izy dia hoe fefy retro izay ohatran'ny hoe ny hira taloha nahafantarana ny fefy tamin'izany fotoan'androny no ho atao ao androany ariva amin'ny enina dia manasa antsika ny amin'ny 4 août moa amin'ny sabotsy 4 août dia ao amin'ny palais des sports Mahamasina manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana ny tapakila izay hitantsika ao amin'ny Gicom ao amin'ny Supreme Center zany box 416 405 119 na ao amin'ny Tripoli Tsanalakely box 7 ilay izy tsisy vidim-pidirana fa misy kosa ny alaina mamepona ny karatra fanasana satria ahafahana mandamina ny toerana seho goavana lehibe io ary tena anetanana tsika rehetrarehetra mihitsy fa matiantoka ianao zay tsy tonga misy satria concert fa 30 taona ny fefy io fefy 30 taona nitoriana filazantsara kira dia makasitraka atsika rehetra mpanohana ny fefy hatramin'izay ary dia makasitraka atsika rehetra ihany koa izay mpankafy ny fefy fa dia hisaorana be dehibe tsy isaosy amaly fitehanareo ary dia manao velomantsika rehetra any atokantrano any.
efa voalazany rahalampeny teo daholo moa no tokony ambara fa ho an'le amin'ny 4 ao io a dia isy vavaka ho an'ny mpanala fanadinana zany atao an'io zay anasanatsika rehetra mpianatra mba ho tonga marobe a isy vavaka ihany koa ho an'ny firenentsika dia na ianao zay tonga rehetrarehetra ao a tsisy ho faty antoka fa tongava maro tsotra indrindra nareo mivahiny a dia mbola manantena ny fivelinanareo ndray dia manao velomantsika rehetra manao velomanitsy Jeso nunana fakai tamire utati itaisa isaina matujai kanke jini mifari miravu mitsikiri Tini afalina awanatikwa Madame Yaina Rakotoarso no vahintsika atao anatin'ny fandaharana Aramarsio tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny potitaratasy création miarabanao tonga sy eto amin'ny fandaharana miarahaba ny mpanolotra ny fandaharana dia miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana amin'izao fotoan'izao araka izany anarana izany Madame Yaina dia nareo no mpanodina ny taratasy izay mety hoe efa tsy ilaina intsony ahodina ho zavatra iray aleo aloha tantaraina ampijery ampifantarina ampijery hoe ahoana ny angany zany potitaratasy création zany ia niaingan'ny potitaratasy création dia niainga tamin'ny fandorana taratasy isan-kerinandro tao amin'ny birao dia rehefa manao an'izay zavatra izay isan-kerinandro dia tonga saina hoe manina moa reto ny dorako isan-kerinandro fa manina raha jerevana zavatra anankiray azo atao dia teo no nanomboka ny tsiro ny hevitra hoe andeha reto tsy dorako intsony fa angoniko dia anaovako zavatra anankiray azo ampiasaina indray raha ny momba ny recyclage-na taratasy ny volana jona taona 2006 no nanomboka kirakira anazy teo nanomboka ny ainga zany tapatapaka ny volana jona teo nanomboka nanao an'le izy fa 3 volana tateo arina vao tena natsangana zavatra tsara na afapoana inona avy Madame Yaina no afaka atao amin'ilay taratasy ny zavatra atao amin'ilay taratasy be da be fa ny ataonay dia sac à main classeur porte-monnaie rehefa karazana sac à main zany dia ataonay daholo bandoulière treto aloha zahay tsy manana zavatra hoe manano sarotra ankoatra ny manaparitaka anazy fa matoa zay ny safidy an'le matière première hoe taratasy dia io ny hitanay hoe matière première mora hita indrindra fa naiza zany toerana alea dia ahitana taratasy foana dia zay nampatonga anay ny safidy hoe taratasy matière première ampiasainay matière première tsy manano sarotra ny fahitana anazy izy ity moa zany Madame Yaina tsy mila hoe fitaovana raitra be machine sy ny ohatran'izay ny fanamboarana an'le fanaovana an'le recyclage nianganay dia tsy nisy machine tsy nisy ninina fa tanana trano voaloka trano farana niainga tamin'le taratasy maloto be iny zany faraka tonga anazy ho zavatra ohatra zao dia tanana nampiasaina fa tsy nisy machine misy sary ray izay niarahana ta Madame Yaina nanao nanjaitra kitapo kely paketra kely ho arahantsika avy hatrany zay nambala Madame Yaina emballage natonga nananao an'le izy
famoronana asa le izy famoronana asa dia mijery hoe akora fototra tsy fampiasa andavanandro zay zany nampatonga nanao an'le izy nanao recyclage ihany tamin'izany mbola skota dia tamin'izany fotoana izany nefa misy formation rehefa le mandeha milasy reny dia asena mikarokaroka zavatra dia tamin'izany no mikarokaroka hoe ampikarohany dia mitsiro nefa fa tsy ohatr'izao fa recyclage fotsiny mampiasa ohatra hoe be miray hoe ampiasaina vorodamba fa tsy ampiasaina tsony zany ohatr'izay nampiasaiko fa tateo aoriana voan'eritreritra hoe andeha ataoko taratasy ny akora ampiasaina voan'eritreritra dia taratasy gazety tsy ilaina tsony dia boky tsy ilaina tsony zay ny taratasy ampiasainay dia mampiasa koa zay ny tena akora fototra zany fa ankoatran'izay kofé fanaovana plastification an'le izy mba tonga an'le izy ho mafy sy raha ohatra hoe sendra avo morana dia tsy simba dia cuir anaovana ny haingony sy ny tahony mandalo dingana maromaro rehefa manao an'le izy satria le boky efa boky tota be dia mbola diovina aloha le boky na mandray an'le boky ary mbola misy vovoka satria boky efa tsy nampiasaina ela be dia diovina le boky dia avy eo aplastifiena le izy dia zay vao tetehana dia rehefa vita ny tetika an'le izy dia ataony famalomana an'le taratasy efa voatetika dia rehefa voatetika dia triena ny couleurany atokana zany ny couleur hoe mba ahafahana mahazo an'le izy hoe menamena fotsifotsy izy ohatr'izay dia atokana ny couleur dia eo ianao vao manomboka manjaitra an'le izy atambatra atsanganao zavatra anankiray zany hoe mila fotoana ela be zany manao anazy raha anao zavatra anankiray zao ohatra hoe porte-monnaie eo amin'ny 2 andro eo mavita anankiray ono a madame Aina ny poti taratasy création ve zany aviaizany tena hoe ahitana le taratasy tena ahitana le taratasy ankoatrany hoe mividy zahay satria misy olona efa mahafantatra anay koa hoe zay manao le fanodinana taratasy tsy ilaina antsona dia misy olona miantso hoe misy taratasy tsy ampiasaina antsony aty raha mety aminareo dia tonga izay maka le izy zany hoe manao porte à porte zany zay maka anazy eo ihany koa zahay mividy ny poketra aloha zao ny tena hitantsika eto ankoatr'izay mety azo eritreretina ve ny poti taratasy création anao zavatra hafa ny orinany avy amin'ny taratasy manao classeur zahay manangona classeur efa tsy ilaina tsony zahay dia récupérenay le vy ao anatiny iny dia verenana diovina dia anaovanay classeur vaovao amin'ny alalan'ny poti taratasy création eo ihany koa zahay manao osina ordinateur manao ihany koa zany zay efa manomboka mikaroka zavatra manao koa zay porte mouchoir kirarotry akanjo ve mety azo atao sa mbola tsy possible aminay aloha mbola vao andalana fieritreretana firy andro ao ary ny avitanao ohatra zao ny poketra iray raha olona ray manomboka anazy hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany 2 andro fa satria zay manao asa tana maro manao an'le izy dia azo lazaina hoe indray andro ihany dia mampitsangana ray aiza ho aiza madame Aina ny fankafizan'ny malagasy amin'izany hoe poketra taratasy izany manomboka mandeha tsikelikely fa tsy tonga dia hoe tonga dia ankafy be fa mandeha miandalana satria le izy mbola mipetraka anatin'ny saina hoe zavatra tsy ampiasaina tsony ve mbola dia hoentiko indray avao ampiasaiko indray fa mba andeha miandalana zany fankafizan'ny malagasy ny poti taratasy création moa efa manana boutique manokana ho azy sa mbola tsy manana boutique zay hatreta fa manana page Facebook zay page Facebook ho hitantsika miandalana eo amin'ny fahitalavitra eo ihany zay page Facebook ny poti taratasy création izay ankoatr'izay madame Aina raha ohatra ka misy ny olona mba te hiara-iasa aminareo te ohatra hoe amoaka nytony traiky efa vita malagasy tony ho any ivelany any aiza ho aiza ny fahafahamanao amin'izay afaka miara-miasa tsara afaka manantona dia afaka mifampiresaka dia afaka
afaka miara-miasa. Izy to moa zany tena hoe aingam-panahy madame aina mihitsy. Ya, aingam-panahy izy atreto. Zany hoe vita malagasy tanteraka zany. Malagasy tanteraka miasa ao dia malagasy tanteraka mitantana azy dia malagasy tanteraka mamokatra azy. Eny ary madiva ifaraparana sahady ny resadresaka madame aina aiza ho aiza ny fahitanao ny tontolo ny asa tanana malagasy. Ya, fahitako anazy mibobo aloha fa ny fampahafantarana an'ilay olona indraindray misy tsy ampy dia mandeha dia izay ilay ataoko hoe mandeha miandalana fa tsy tonga dia anantena be hoe tonga dia ho fatany ty tonga dia roborobo be ty fa atao mandeha miandalana foana. Eny ary teny farany tsy fanentanana mialohany tena metrahantsika ny veloma mandra-piresaka ho an'ny mpijery. Ya, teniko eto am-pamaranana zany dia manentana ny malagasy rehetra hanjifa ny vita malagasy dia fandraisanareo anjara amin'ny zavatra ataonay rehefa anisany hoe fiarovana tontolo iainana koa dia manosika ny malagasy hikaroka hiditra lalindalina kokoa amin'ny fikarohana amin'ny hoe zava-baovao hatrany fa tsy voatery foana hoe ionona amin'ny zavatra efa nisy teo aloha fa hikaroka foana zany. Eny ary dia ankasitrahana feno ianao ny vahiny teto amin'ny fandaharana Aramarsio mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny Potitaratasy création. Ya, dia misaotra indrindra ny mpanoratra fandaharana dia mankasitraka ihany koa ny mpijery fandaharana. Ny farana hatreo indray ary ny fandaharany ankasitrahana ianareo nijery naharitra hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ny teknisiana izay namolavola ny sary sy ny feo nampitan'izany tany tokantranotsika tany dia ny hayaingo etsy an-davamamba no nikarakara ny taovolo sy ny tarehinay ho antsika rehetra izay mbola te hivahiny atao anatin'ny fandaharana Aramarsio efa misokatra indray zao ny laharana izay ahafahantsika mifandray amin'ny tompona ndraikitra dia afaka miantso azy ianareo afaka miantso ianareo raha ohatra ka te hivahiny atao amin'ny fandaharana Aramarsio. Mamay fotoana amin'ny herin'ny an'io izao indray ary dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy.